ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fagnarava antsika ry afako tratry ity alarobia voalohan'ny volana jona ity ny voalahatra mofinaina ho antsika nio dia ny boky Isaia toko fahatelo amby efapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no vavolombeloko Jehova sady mpanompoko izay efa nofidiko mba ahafantaranareo sy hinonareo ahy ka ho azonareo tsara fa izahonao izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Izaho dia izao ihany no Jehova ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa tao aminareo. Dia ianareo ny vavolombeloko Jehova ary izaho no Andriamanitra. Eny hatramin'izany androany izaho no isy ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako miasa. Ka iza moa no mahazaka anay izany? Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra tsy haitoaina, tsy to no asehony Isaia mpaminany amin'ity toko fahatelo amby efapolo ity. Andriamanitra nisy talohan'ny zavatra rehetra. Tsy nisy Andriamanitra talohan'Andriamanitra, andininy fahafolo tapany farany, ary tsy hisy Andriamanitra handimby an'Andriamanitra. Tokan'Andriamanitra eto amin'ity Isaia toko fahatelo amby efapolo ity ary tsy to izy. Tsy haitoaina ny heriny sy ny fahefany mitondra ny asan'ny tanany. Ary Andriamanitra tsy haitoaina tokana izany. Nisy talohan'ny zavatra rehetra ary tsisy andimby, zany no miantso antsika ho vavolombelony. Zany Andriamanitra zany dia Andriamanitra nanaiky hiantso antsika ho mpiara-miasa aminy. Nanaiky niantso antsika olombelona marefo ho vavolombelony, ho mpanompony. Tsy itsika no nifidy, fa izy no nifidy antsika. Ary raha nifidy antsika izy, satria izy no nifidy antsika, dia tokana ihany ny antony satria tia antsika izy. Tsy misy antony hanazavana ny fifidianan'Andriamanitra antsika akoatra ny fitiavana. Fa ty antoka ho an'Andriamanitra nge raha raisina aminao antsika maha olombelona ny fifidianana antsika. Fa satria moa Andriamanitra dia antsika, dia izao tsy nampaninina azy namonjy antsika. Na dia tamin'ny alalan'i Jesosy zanany aza. Nitakalony zany fifidianana izany. Raha itsika no ndrasana dia tsy hifidy an'Andriamanitra isika. Fa ny zavatra nataon'Andriamanitra no fiditsika, fa tsy ho fiditsika Andriamanitra. Ny zavatra nataon'Andriamanitra no tompontsika, fa tsy Andriamanitra no tompontsika. Saingy nifidy antsika Andriamanitra, tompony hery sy ny fahefana, tsy haitoaina, dia nifidy antsika izy. Nifidy antsika izy mba ho vavolombelony zany heriny sy fahefana zany. Atria rehefa malala ny tokony ho antsika fa itsika nge manompo Andriamanitra tompony zao rehetra zao e. Ny raintsika nge, Andriamanitra raintsika nge, no nahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Noho zany zanaky ny mpanjaka isika. Io mahatonga amin'ny Paoly manazava amin'ny Romana toko fahavalo manao hoe isika nge afaka miantso an'Andriamanitra hoe Aba ray e. Tsy misy olona miantso tao amin'ny mpanompo sampy tany Egypta, na tany amin'ny Babilôniana, na tany amin'ny Asiriana. Tsy nisy Andriamanitra no tompon'ny Asiriana hoe ray. Tsy nisy Andriamanitra no tompon'ny Egyptiana hoe ray. Tsy nisy Andriamanitra no tompon'ny Babilôniana hoe ray. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly, ny Andriamanitra rain'i Jesosy, ny Andriamanitra tsika, dia Andriamanitra tononitsika hoe ray. Zava mahagaga mihitsy zany rehefa malala. Tsy nisy Andriamanitra nanaiky ho tononina hoe ray zany, afa-tsy ny Andriamanitra ny Kristianina. Noho ny amin' Jesosy Kristy tompo.
lay teny hoe ray de milaza hoe akaiky, milaza hoe mahafantatra, milaza hoe tia, milaza hoe niteraka mihitsy any. Zany ry afaka malala miantso atsika ho vavolombelona Andriamanitra, ho vavolombelona zany Andriamanitra tia zanak' zany ty atsika. Miantso zany vavolombelona zany Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ka afaka manome atsika, mampianoka atsika amin'ny asany tanany. Ko nahoana sika no manaiky ho kivy na ho reraka na manaiky koa aza hodonton'ny fahantrana ny saitsika, hodonton'ny fahantrana sy ny ampahantrain'ilay ratsy ny saitsika, de kely ny finoatsika satria ilay ratsy dia milaza fa ny arena eto am'izao tontolo zao ny arena, ka rehefa tsy manana an'izany ianao de mahantra. Tsery afaka ho malala. An'Andriamanitra ny tany, an'Andriamanitra ny volafotsy sy ny volamena, an'Andriamanitra zao rehetra zao, rehefa tia no omenanao zany de azonao omenanao fotsiny satria rainao izy. Afaka ho malala hoy ny Isaiah-paminany eto manao hoe ianareo ny vavolombeloko mba hahafantaranareo sy inonareo ka ho azonareo tsara fa izaho ny Jehova. Afaka ho malala Andriamanitra mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra ao. Andriamanitra tompony zavatra rehetra ny Andriamanitra ao. Dia inona ary ny akon'izany izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany amintsika izany. Nanambara ny tenany tamintsika mihitsy Andriamanitra satria tsy takatritsika intsony Andriamanitra momba rehefa mpanotsika de tsy takatritsika intsony izy. Nanambara ny tenany zany Andriamanitra. Dia inona ny akon'izany? De ny 9:12 manao hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy za. Tamin'ity boky Isaiah-paminany ity de 3:7 dia ao anatin'ny fanarenam-pirenena ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Niditra avy any amin'ny fahababoana zany izy dia miverina tanindrazana, hanarina ny simba, hamboatra ny rava, hanao ny fandaminana maro samihafa mba hahatonga ilay firenena indray ho firenena efa nilaozana nandritra ny 70 taona, de anangana ilay firenena vaovao indray. Dia alay fisaritsaina ny tsy mahamora an'izany hoe miverina tanindrazana 70 taona ty aoriana, mbola ao ve le tany izay nilaozana, mbola milamina araka ny eritreretana azy ve 70 taona ty aoriana. De hoy ny tompo manao hoe aza mitodika anakaiza na makaiza fa tsisy mpamonjy afa-tsy za. Raha eo am-panarenana ny fiainanao ianao, rava ny fahotanana ny etraketrahan'ny olona na sombain'ny olona, raha eo am-panamboarana an'izany ianao na manana faniriana namboatra fiainana vaovao, manana faniriana tianana fiainana vaovao de zao tsy misy mpamonjy afa-tsy Andriamanitra irery any. Aza manaiky ampitonana asain'ny olona mitonatona atsiaro hoe ary mety, ary atao an'izao, ity atao an'ry, makanesa ary. Izao tsy misy mpamonjy afa-tsy Andriamanitra irery any. Hoy ny tenin'Andriamanitra io, izaho dia izaho ihany Jehova, tsy misy mpamonjy afa-tsy za. Mpisandoka izay misoratra ho Andriamanitra mahavonjy, mpisandoka. Fa Andriamanitra irery ihany no Andriamanitra mahavonjy. Ary zay raha teo ny dikany teny hoe Jesoa, dikany teny hoe Jesoa de zao Andriamanitra no mamonjy, Andriamanitra mamonjy. Ary tokana ilay mpamonjy Andriamanitra ao amin'i Jesoa. Afaka malala ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra de mpamonjy izy. Raha tojo zavatsarotra ianao, tojo aretina ianao, tojo tebiteby sy avizanana ianao, de ity tenin'Andriamanitra ty manambara aminao anio manao hoe tsy misy mpamonjy afa-tsy izy. Ary ilay mpamonjy de efa teraka ao anao, de Jesoa efa tonga novo, izany hoe efa eo akaikinao, miara-monina aminao. De mahereza ry havako malala fa ny mpamonjy anao de mahafantatra anao, azonao atonina, azonao iantorahana. Fa ny faharoa de ho ihany izy manao hoe vavolombeloko ianareo, vavolombeloko ianareo ka tsy misy maharombaka zay eo amin'ny tanako. Zany hoe eo am-pelatanan'Andriamanitra isika. Patrina tsony ny tompo vavolombelony, de izy zany no mitantana.
de tsisy maharombaka azy eo ampelantanako izy sary mazava tsara eo ampelantanan'Andriamanitra isika de misy te handrombaka atsika lay ratsy te handrombaka atsika zao tontolo zao te haka ny fotsika hiala amin'Andriamanitra te hanimba ny fotsika hiala ho am'izao tontolo zao miala amin'Andriamanitra de hoy ny tompo eto manao hoe tsisy maharombaka aza eo ampelantanako ny zavatsarotra ve betsaky zany driavako zay mahatonga azy miteny manao hoe hitany rano ianao andeha hamaky ny afo ianao andiny faharoa de zao tena isy ny rano isy ny ony isy ny afo fa tsy hakasika anao izy satria tsisy maharombaka azy eo ampelantanako tsy hoe rehefa ampelantan'Andriamanitra koa de tsisy zavatsarotra lalovana mihitsy tsy zay ka Isaia 3:7 manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ny antso ny anaranao ay ianao hitany rano ianao ombanao hitany ony ianao tsy hanafitra anao zany izy hamaky ny afo ianao tsy ho may zany hoe isy ny ony isy ny afo isy ny rano zany isy zavatsarotra isy zava-manahirana isy fizahn-toetra fa zao mombanao tsy hanafitra anao izy ry havako malala fitiavana ange zany fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izy any am-bokin'i Jeremia mpaminany de aza matahotra ianao fa efa niantso ny anaranao tsisy maharombaka azy eo ampelantanako ry havako malalo toky lehibe ho atsika mpanompon'Andriamanitra zany eo am-panarenana ny fiainantsika eo am-panaovana fikasana tsara eo am-pandaminana an'izay fiainana isan'andro de mahatokifa tsy ny zavatsarotra akory ny tompony teny farany tsy ny zava-manahirana ny tompony teny farany tsy ny olana ny tompony teny farany fa izao eo ampelantanan'Andriamanitra ianao satsia zay fotsiny ihany aza variana mijery ny ony aza variana mijery ny afo aza variana mijery ny rano fa misy foana zany mandrakariva misy amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra zany fa ny fanontaniana de izao eo ampelantanan'Andriamanitra ve ianao satsia fa raha eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao de hoy izy aminao manao hoe tsisy maharombaka aza eo ampelantanako ny fanontaniana apetraky tsika zany de ny hoe eo ampelantananao ve za Andriamanitra satsia mpanomponao ve za Andriamanitra satsia nofidinao ve za Andriamanitra satsia nantsoinao ve za Andriamanitra satsia de fantatrao ny valiny fa eny ny tompo efa niantso anao ny tompo efa nifidy anao ny tompo efa nitantana anao de matoky fa tsy misy maharombaka aza eo ampelantanana fa ny fahatelo farany driavako malala de hoy izy manao hoe miasa ka iza mono mahasaka tsy hoe nantsoin'Andriamanitra ho vavolombelona ihany isika ry havako ka vonjeny ao anatin'izay mety ilantsika famonjena anatin'ny zavatra mahaterentsika na mamatotra atsika na koa hoe Andriamanitra miaro atsika ka tsy misy maharombaka azy eo ampelantanana fa zao miasa Andriamanitra Jesosy efa nitenan'io matetika ny hoe ndraiky miasa izako miasa rehefa miasa aho ny tompo eto tsisy mahasakana io Andriamanitra io afaka malala Andriamanitra mahagaga Andriamanitra miasa ho atsika hoy izy eo amin'ny bokin'i Isaia mpaminany 4:20 4:20 andininy fahatelo zay averiny Paoly any amin'ny Korinthianina voalohany 2:7 hatrizay de tsy mbola reny olona na noenony olona nahitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy anao mbola tsy nisy ho Isaia mpaminany Andriamanitra miasa ho an'izay miandry azy afa-tsy anao Andriamanitra miasa ao atsika Andriamanitra miasa amintsika ho bokin'i Jeremia mpaminany amin'ny fo maraina mihitsy Andriamanitra ho atsika azonao sary an-tsaina ve ny fitiavan'Andriamanitra miasa ho anao Andriamanitra mikarakara anao Andriamanitra ohatra nefa mahazatra atsika loatra mantsy ny mamaky ny filazantsara de tsy azotsika sary an-tsaina zany hoe Jesosy manasa ny tongotry ny mpianatra nefa Andriamanitra ary mbola marina ange zany amin'ny ankehitriny Jesosy ange mbola mikarakara sy manadio anao hoe mbola mifona ho anao eo an-tananankavanan'Andriamanitra mangataka famindram-po ho anao eo amin'ny tananankavanan'Andriamanitra mbola manasa anao mandrakariva izy
mbola miady ho anao mandrakariva ka vitan'izany ihany Jesoa ange mametram-panontaniana tamin'ny mpianatra ravontsangana tamin'ny maty manao hoe manakanina va ianareo e mba misy hohanina ihany ve nareo ao e mba misy hotafiana ihany ve eo anareo ao e fakeotsarany jaona filazantsara raka ny jaona toko faroapolo toko vaika am'roapolo mba manakanina ve nareo ao mihinana ve nareo ao de nanao afinariny Jesoa i jaona tantarany jaona de nitono azan-drano izy ary de nomeny ny mpianatra Jesoa miasa ho atsika atramandraky teny androany de mbola miasa ho atsika io Andriamanitra io tsy itsika ngeny miasa irery miasa isika fa inona moa no azontsika atao raha tsy eo Andriamanitra hoy jaona toko 10 hoe tsy mahay manao na inona zany ianareo i Jesoa miasa nareo fa tsy mahay manao na inona ianareo raha tsy eo aho afatry agay-paminany io manao hoe hevery ny lalanareo fa miasa mafy nareo fa tsy ahangona angenareo e raha tsy eo Andriamanitra izay eo angoninareo de tahaka ny angonina ao anaty kitapo loka tsisy tafapetraka io iagay tsisy tafajanona io agay raha tsy miasa Andriamanitra de avako malala ny Andriamanitra ao Andriamanitra miasa ho anao de inona ny tokony hampanahintsika le avako malala asain'Andriamanitra miasa isika saingy miasa amin'ny finoana fa ny Andriamanitra tsika de Andriamanitra tia atsika manambina ny fiainantsika ary rehefa miasa izy tsisy mahasakana le avako malala am'izao katoky ny pentekosta izao mampahery anao ary ty tenin'Andriamanitra ity mahagaga Andriamanitra miasa ho atsika mieritreritra eo amin'ny toerana misy atsika mieritreritra zay zavatra ilaitsika sy mahasoa atsika toy izy mamahana azy manao hoe tsy voasakana iza na izy zany ny planin'Andriamanitra ho amin'ny asany asambatra anao tsy voasakana iza na iza le avako rehefa miasa am'izay tiany atao Andriamanitra de tsisy mahasakana an'izany na ny fahotanao aza tsy mahasakana ny asan'Andriamanitra ho anao ny toetran'ny olona ny etraketraky ny olona tsy voasakana zany ny asan'Andriamanitra ho anao zay mety ho fahalainanao sy akivinao ary tsy voasakana zany ny asan'Andriamanitra ho anao raha voasakana zany ny asan'Andriamanitra raha miankina amin'ny hafa ny asan'Andriamanitra ao atao amintsika de tsy Andriamanitra intsony izy na inona mety ho fakalan'ny olona anao na inona mety ho tsy fitiavan'ny olona anao na inona mety ho ketraky ny olona ataonao na inona koa aza mety ho toetranao sy fononao de izao tsy mahasakana ny asan'Andriamanitra ho anao zany rehefa hiasa ho anao izy zay ny dikany teny hoe miasa ka iza moa no asakana rehefa tianao ho Jesoa rehefa tiany azy Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao de tiany azy hatramin'ny farany tsisy mahasakana azy hatramin'ny farafofonain'i Jesoa efa nomeno anao tsisy mahasakana ny fitiavan'Andriamanitra anao le avako malala tianao Andriamanitra ary tsisy mahasakana ny fitiavana ianao na de ny toetranao io na toetran'olona io na iza de inona no lasan'Andriamanitra aminao le avako ny fireketam-po aminy ny tsy fivadiana aminy ny fankasitrahana azy ny fametrahana ny fiainanao ny fanekenao an' Jesoa ho tompo sy mpamonjy anao ny tompo le avako malala ampahery anao ary handraisanao sy hinonao ny teniny manao hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ny antso ny anaranao ianao tsy misy hafa teo aminareo fa rehefa miasa hoy ny tompo tsy misy mahasakana ary tsisy maharombaka izay eo ampelantanako tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho ho aminao ane ny fiadanany tompo hivavaka sika tompo tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao tsisy maharombaka zay eo ampelantananao rehefa miasa ianao tsy voasakana iza na iza efa niantso anay ianao anao zahay ka nao anatin'ny mora na ao anatin'ny sarotra de efa volombelonao zahay tompo mivavaka aminao zahay hamarino aminay ny teninao fa efa niantso ny anaranao zahay anao zahay isam-batan'olona
anao ny fiainanay, anao zay rehetra anay, anao ny manontolonay. De ataovy manana fomino anao mandrakarivo zay. Azavelanao elina ny finoanay, azavelanao andalo ny fitiavanay anao, fa ataovy maharitra zany Tompo. Jereo ny tokantrano tsiraray avy Tompo. Jereo ny tokantrano tsiraray avy am'izao akatoky ny pentekosta izao. Vangio Tompo malalo, sitrano ro marary, ampahere izy reo reraka, atanjao reo kivy. Andriamanitra fitiavana ianao. Ao aminao ihany no misy ny famonjena. Ary ianao efa nanome toky anay fa tsy misy mahasakana ny planinao an'ny fiainanay. Meteza Tompo hamangy ny firenenay. Anaisotra ny fantrano, anaisotra ny fahalainana sy ny fahakamoana. Ampahery anay hiara-miasa aminao Andriamanitra. Manam-pirenao indray aman-dreny amin'ny fitezanany ankonany. Meo fahendrena ny ankizy sy ny taranakay mba ho vavolombelonao. Terizo ny finoanay sy ny fanomponay ianao. Hafanafo amin'ny fanarahana anao zahay mandra-piavinao eny amin'ny rahona lanitra. Tompo, ao reno ny finoanay hifikitra aminao Andriamanitra hatrany. Ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay tianay, miasa ao anay, mitantana anay, mametrahanay ny fiainanay. Amen.